Mandondona ny sambaravarantsika amin'izao fandarina zany malaza izao tompolasy tompovavy. Manantitra ny fiarabana feno ho anao izay mpanjoy tsy tapaka izany ary mandefa ireo sosokevitra maro samihafa ho fakafakaina hitondrana fandalinana eto amin'ity fandarina mamitsika loatra ity. Tamin'ny farany herinandro teo dia nampiantso ireo mpanao politika sy ny antoko politika samihafa ny voameram-pirenena mahaleo tena misana fifidianana eto Madagasikara na ny CENI. Izany dia hisian'ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ireo antoko na mpanao politika sy ny CENI mahakasika ity fifidianana ity. Tsy ny ambahamba fa namaly izany ireo antoko politika indrindra ny avy amin'ny fanoherana izay niatrika ny fanasan'ny CENI. Nampiseho ny fahavononany ny amin'ny fifidianana ho avy eo ka nitondra ireo zava-misy ny etaeta ary ireo rehetra mandringa ao anatin'ity fanomanana ny fifidianana ity. Ny zavatra namaloka ny fionana dia tsy nahitana an'ireo antoko politika avy amin'ny mpitondra fanjakana ny fionana izay nampanantsoany CENI. Tsy fahita zany ny amin'ny hoe misy mpitondra fanjakana izay mieritreritra ary miteny isan'andro isan'andro ny amin'ny hoe vonona hiatrika fifidianana ary manam-pepony mpanohitra izay milaza sy mitsikera ny zavatra ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao dia ny amin'ny hoe mahandrasa 2023. Mahandrasa ary miatre fifidianana fa saingy izy ireo indray no tsy tonga amin'ny fanasana ataon'ny CENI kanefa ady hevitra fifidianana no ady hevitra atao. Ny mpanohitra araka ny hitantsika amin'ny sary no betsaka niatrika izany ary tena nandray anjara fitenenana. Da ohatra ny antoko Madagasikara, ny HVM, ny RDS, ny kitany Madagasikara sy ireo antoko politika samihafa izay efa nampiseho ny tsikera momba n'ity fifidianana ity tahaka ny MTS, tahaka ny MMM sy ny sisa sy ny sisa. Ny fahitana tranga tahaka ireny de tahaka ny milaza ny amin'ny hoe matahotra fifidianana madio mangarahara ary ho eken'ny rehetra ny mpitondra ankehitriny ka te andeha amin'ny lalana izay efa volen'izy ireo dia ny amin'ny daola makota paikady maloto entina ahafahana mangala bato sy ahafahana ihany koa manitatra ny isa mpifidy eto Madagasikara ka ampidirana ireo akamakama amin'ny alalan'ireo chef fokontany tendritendren'izy ireo, amin'ny alalan'ny kopy faobe izay tanterahan'izy ireo, amin'ny alalan'ny didoana sy amin'ny alalan'ny fanomezana ny fanatotana ireo kara-panondro makaty amin'ny imprimerie tsy miankina ary manao ny lohany amin'ny alalan'ireo fanisambahoaka izay miny mandingana mihitsy amin'ireo tokantrano izay heverina fa tsy mankafy na efa tsy mitovy fomba fijery ampitondra fanjakana ka vonona melo sahady ny anaran'izy ireny satria betsaka ny fitarainana izay azo amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe voadingana izay tsy mety lalovan'ny mpanisa mpifidy ireny tokantrano samihafa ireny. De le fahafahan'le vahoaka hifidy mihitsiny no vonona melo ao anatin'izany fomba fiady ny mpitondra fanjakana izay mampiasa ny CENI izany ho fitaovana ankehitriny. Mampiasa ny CENI isika satria alaim-panahy isika eritreritra hoe ny CENI ve zany no solontenina ny mpitondra fanjakana tamin'ny fionana tamin'ny sabotsy iny. Ny CENI ve zany no fitaovana ampiasain'ny antoko eo amin'ny fitondrana sy miaradia amin'izao fitondrana izao hanao ny asa maloto rehetrarehetra ka hiditra any anatin'izay hoe kilalao-mpifidianana tsy hoeken'ny rehetra tsy adio ary tsisy mangarahara izany. Ny CENI ve zany no azo lazaina fa paikady amikirana fifidianana ho an'ny 2023 ka mangina tsy mahateny ny CENI amin'ireo propagande mialohan'ny fotoana ataony ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ary vao tamin'ny faran'ny herinandro teo tamin'ilay forum mikasika amin'ny PM teny amin'ny CCI Vato dia feno fampanantenana tsy tokony tsy forohana indray no resahan'ny filohan'ny repoblika tao. Izay azo antoka fa ho kandida zany satria efa mieritreritra 2027-2028 ary misy amin'ireo endrika fampanantenana foto-drafitrasa sy lafin-javatra maro samihafa no resahana tao anatin'izany. Tsy mahateny eo anatrehan'ireny nefa ny CENI fa mangina fotsiny manararoatra ny tsify sy ny lalàna rahateo kanefa tsy mba manao rappel à l'ordre akory amin'ny fomba fihetsika izay ataon'ny mpitondra fanjakana izay efa mangala dia tanteraka
ary manao propagandy akolaka hifikirany amin'ny fahefana amin'ny 3 sy 4 na zany aza nefa mila mailo ny mpanohatra sy ny antoko politika zay niatrika n'iny fiaonan'iny mba tsy ho ataony sy ny fitaovana indray ny fiaonan'iny ka entiny ilazany fa efa nisy ny dinika fakakevitra ary efa niken'ny antoko politika maro samihafa ny dinika zay mety ho mpapaikady samihafa ho ataony sy ny eo. Mila fahamalona ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy ka mila mametraka firaisan-kina teny zao satria betsaka ny efa fandotona ny fifidianana ho avy eo amin'ny fanapahan-kevitra raisy ny fitondrana sy ny seni ary ireo mpiara-miasa amin'ny seni zay fantatra fa olona akaiky ny mpitondra avokoa ny ao anatin'izany mpiara-miasa amin'ny seni zany. Zay ny entsika ilazana ny amin'ny hoe inona ny tokony ataony ny mpanao politika satria efa mazava ny lala masaka tiany mpitondra tao dia amin'ny alalan'ny seni sy ireo paikady rehetra ny rafetitsika teo ny amin'ny hoe ireto avokoa ny tian'izy ireo atao hatongavana amin'izany fifikirana fahefana 3 sy 4 izany. Firaisan-kinona ny zava-dehibe ka tsy ho an'ny mpanao politika irery ihany zay efa mampiseho fahavononana fa vonona hiatrika ny fifidianana raha toa ka madio sy mangarahara dikan'izay haingana ny tokony anatanterahana ny concertation nationale na fikaonandrom-pirenena ary tokony hijoronony sy atriraisam-pirenena hatramin'ny FFKM sy ny société civile zany miaraka amin'ireo antoko politika rehetra zay vonona fa haity ho rainy manonja amin'ny paikady sy zava-doza ketrehan'ny fanjakana atao hifikirana fahefana. Haity ho rainy manonja zay ataon'ny fanjakana ka tianambola hanapotehana tsaratsara kokoa mihoatra an'izay efa potika amin'izao fotoana izao amin'ny fiainan'ny firenena. Raha mahita nefa ny fanitsanam-pifidy zay tsy mandeha amin'zelona. Raha mahita ny fiazakazahany mpitondra fanjakana hanenjika telo tapitrisaka hatrany amin'ny zavatra tsy tokony ataony atao dia resaka imprimerie privé hanomezana tsenan'asa imprimé amin'ireo ilain'ny fanjakana izany. Zava-doza daholo zany akoatra ny propagandy akolaka akoatra ny fandrarana ny hafa tsy haneho hevitra sy tety district satria matahotra amin'ny mpifaninana amin'ny ara-politika amin'ny fifidianana ho avy eo ny mpitondra fanjakana. Izy ireo zay efa malala fa efa kely ery ary efa alohan'ny vahoaka malagasy ankehitriny ka izay fahalalany izay no hanaovany tetika angala-bato amin'ny fifidianana ho avy eo sy hahazona tombony mialoha amin'ny hiatrehana ny fampelezan-kevitra. Zava-doza daholo zany resahantsika rehetrarehetra izany. Eo isika ny ilaina ny firaisan-kinina ny mpanao politika sy ny vahoaka. Ary eo ny ilaina ny lay fikaonandrom-pirenena hanarina sy hisoroka ny lesoka dia ho avy aoriana kely eo. Izany zava-misy, izany malaza tohizantsika amin'ny fandalinana sy ny fanadihadiana arakaraka ny hivoaran'ny vaovao fa hatreto aloha zany dia zava-dehibe ny fikaonandrom-pirenena ahafahana mitondra fandaminana amin'ny fifidianana ho avy eo. Makasitraka tompoko lahy, makatelona tompoko vavy.